Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny firenena lehibe indray lasana fahamalana ny amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako meno aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha no fandarana Andramboka Izaho ny Akira Radio ary ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy. Dia fiadanan'ny Tompo ireo amintsika tsirairay avy faly be indray mahita anareo eto ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amin'ny isa-tokantrano isa-batan'olona izay tonga indray mampandrosa an'izao fandarana dia misaotra anao fidy araka aminay indray androany dia manasa anao ary aritra hatramin'ny farany. Adinay sasany moa ny raha antsika eto adinay sasany eo ny raha antsika eto ifampahaizantsika amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny famelabelarana ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka sy ny vavaka ho an'ny firenena. Izay no ataontsika eto mandritra ny adinay sasany eo ka dia raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe aza resina ho kisendratsena ny atongavanao eto fa teny efa programan'Andriamanitra maty-paika io aza mamotsitra tsony fa tena te iona aminao Andriamanitra, tena te ifankalala aminao Andriamanitra, te hibitsibitsika aminao izy te hitaridarana anao izy ka dia maharetatra amin'ny farany raha izy fahasoavanao anao mihitsy izany mbola fahafahanao hoe mihaino tenin'Andriamanitra na dia efa alina be tahak'izao na iza ilay toerana misy anao io ny telefônina eo anoloanao afaka ny fampaheritsika androany matoka fa raha miala eto anao dia sakany nidirinao teto ny voanao eto fa hery tokoa ianao rasana mpavamalana. Androany moa tsika ho an'izay nareo mety tsy nahare dia miezaka tsika manomboka amin'ny 7 ora androany fa tsy amin'ny 7 ora sasany mba hitsinjombana ny zareo any Madagasikara nefa mbola somary ny ohatra kely ihany fa dia ialana tsiny indrindra fa efa mba mihatsara aloha dia solantsika Andriamanitra nandaminan'ny fotoanantsika androany efa mba tsara aloha efa mba tamin'ny 7 tsika tapatomboka ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia izahantsika ny hanomboka an'io amin'ny 7 foana rehefa hivera ohatr'izao satria adiny-droa ny lanelanorantsika ny Madagasikara sy ny any Koweït sy Arabia Saodita dia manjary mampalahelo be zareo any raha efa amin'ny 12 alina vao hanomboka isika. Zao mba mety mba manaraka ny amin'ny 12 alina aloha mbola mba maheno kely zao any amin'ny 1:27 mbola mba maheno kely vao tapaka ny connexion izay tapaka amin'ny 12 alina izay ny tanjona amin'ny tonga antsika hanomboka amin'ny 7 alina zao. Raha ny sitrapo ary ny hanomboka amin'ny 9 ora sasany saingy tena tsy tratra ilay izy noho ny programa izay enjikensika izay mbola ataoko mandritra ny tontolo andro ka dia izay aloha ny misy dia isaorantsika n'Andriamanitra misaotra antsika rehetra ihany koa amin'ny fahatokiana dia misaotra anareo rehetrarehetra dia mahery izy daholo. Lazana so Sylvie no hiditra volonté eto androany
androany dia tia ny teny omenanao razana zo Sylvie ao amin'ny Isaia 7:20 andininy fa 1:20 fahafolo sy 1:20 Isaia 7:20 andininy fahafolo sy 1:20 ny tsodrano azondranam-pavitsika razana so Sylvie androany sy nareo rehetra ny Koweït, Arabie Saoudite, tany Chine ary any Madagasikara sy any Oman ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy arafonao haninao na izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao. Dia hiposaka any amin'ny haizina ny fahazavanao ary ny ezibitinao dia ho tahaka ny mitatao vonona. Ary Jehova hitaridalinanao mandrakariva sady havoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina azy sy hampatanjaka ny taulanao dia ho tahaka ny savoton-drano ianao sy tahaka ny loharano miboboka izay tsy mety ritra. Mbola toizaka ny amin'ny 12 fa tsara be ary izay taranakao no nangana ny efa rava ela ary naorina hatry ny folo fahagolana no amboarinao ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Alleluia, amen. Tsodrano andranam-bavy Sylvie zay sy nareo rehetrarehetra izay voatonona teo. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany dia raiso am-pifaliana, raiso amin'ny ampinoana Sylvie zany tsodrano azonao androany zany. Miloha ny zavatra rehetra aloha dia andolotsika metrika amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra. Dolo ifampiarabe. Dolo ifampiarabe. Razana so Sylvie niditra voalohany teo any Koweït. Nanaraka azy Tina Siri Coco Chine, razana so Sylvie, Chirina Rose Mina France, Kadaka Malala France, ao ihany koa Someva France, Niana Mainso Italie, Kodalela Belgique, ao ihany koa Jesosy Noely Koweït, Tsiry Amboaramiel France, Mirara André Malala Madagasikara, Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne, Mami Koweït, Sandola Koweït, Manambotso France, Razana Monika Koweït, Itody Raontso France, Rantarina Marie Charline Madagasikara, Tahiny Jesosy Akikolonga France, ao ihany koa Antondry France, Angela Arvelo Oman, Jesosy Noelko Koweït efa andeny teo, Zamina Kamarady Jesosy France, Jonathan Allemagne, Marina Tenaky Canada, misaotra Jonathan, alleluia. Mahereza koa nareo Persava Koweït, Mampionona France, razana so Sylvie fa voateny teo, Kota Léonie Koweït, Asany Apôstôly Madagasikara, Persava Koweït, Loblitina France, Jona Lalanirina, eto missionnaire Jona, alleluia, tonga sosy eto France moa izy zao, Jona Lalanirina France, Jesosy Noely Koweït, Persava Koweït, Artizanay de Madagasikara, France, Mario Elali Koweït, manomboka aloha tsika androany, manomboka androany tsika hiezaka mandrapatonga ny ete mba hanomboka amin'ny 6 ora mba atonga any Madagasikara mba ahita kely elaela vao tapaka ny connexion satria misy androany Madagasikara tonga ny amin'ny 12 alina dia tsisy connexion intsony dia mba hitsinjovantsika zay dia nataontsika lasa nandroso atsasakadiny mialoha. Angèle Pagès France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, tahiny tompontsika mianakavy dia maharetatra amin'ny farany daholo isika tsirairay misaotra nareo fandraisana ny vahiny. Andao ary tsika aloha mialohan'ny zavatra rehetra, andao tsika metraka ny fotoana tsika ampelantan'Andriamanitra. Ka andao ampandrosotsika ny anabavitsika Marie Charline, neny Charline ao Madagasikara, mamandranabavitsika Lina Artizanay de Madagasikara moa. Izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany. Andao ary metraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra. Tompony Charline, anao ny fitenenana. Saotra betsaka pasteur nanome fitenenana. Tahiny Jesosy nareo mianakavy ary tahiny Jesosy koa tsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Eny fifaliana ho ary ava-malala ny andraisako ny anovako izao fandraisana anjara amin'ny vavaka fanomboana izao. Koa miandrotsika mianakavy hiara hivavaka. Jehova Andriamanitra iray io, anao ny haja sy ny tera ary ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra betsaka anao amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy izay ny amin'izao fotoana izao, ny fitantananao ny tontolo andro ny manontolo ary
mbola nanomesanao anay ny famindrapo hatrany ary fanampianao anay koa tamin'ny alalan'i Jesosy natokisanay ireo asa aman-drarasy mety rehetra tamin'ny tontolo andriny ary misaotra anao izay misaotra betsaka Jesosy niariny ainay tamin'ireo loza sy ny rofo rehetra ary misaotra fananao masina nanatotosany zavatra rehetra Jesosy io apetraka fiainam-pelatananao izao alim-bavaka izao fiaraham-bavaka atao eto izao ary indrindra ireo asa sy rehetra mandray anjara amin'ity alina ity mangataka ny fanatrehanao izay ary mangataka ihany koa tolotsaina fa mifanainao masina arovy izay raha koa fiamrahanao mba tsy hanana anjara eto ny asan'ny satana sy ny firongony ary tantany izay mpaheresy izay apetrao ambava ny mpanomponao rehetra ny teny izay ambaranao aminay ny amin'ity alina ity Jesosy mpamonjy ao koa ireo izay maniry anotrina izao fiaraha-mivavaka izao dia tantany izy ireo tompo ho tafahoana soa eto amin'izao vavaka fiambenana izao Jesosy malalo mila anao foana izay satria ianao ny antony havelomanay ianao ny antony fisianay ka petraka feno amin'ny anaran-tsoanao ny vavaka sy ny fandarana rehetra amin'ity alina ity saotra tompo avy indrindra Alleluia Amen Halleluia mankasitraka indrindra ny neny Saroline atao anatin'izay vavaka fanomboan'izay dia Andriamanitra manankiray mpahasoavana ny amaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany fanatera amin'ny ankonanao Halleluia mbola iaraba ihany aloha tsika fa misy hafa mbola tsy voaraba teo lantony rina botina avao Liban $100 Koweït Razana Sous Sylvie Razana Monique Koweït Kotanela Belgique chez la Rosemina France efa narabeko teo moa Halleluia hitra amin'ny tolotensika aveo nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia raha nambabitsika kadaka malala Halleluia kadaka avy eto France izy nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ka lotsika iluira anankiray elaela tirity tsy ataontsika sa voaingana andolo ataontsika tirity mba hifampaherezantsika indray androany dia ampaherezako anao hoe mahatoky anao fa tsy hamelanao rery Andriamanitra Halleluia tsy hamelanao rery Andriamanitra tany tompo marina tena Canada izy koa mbola tsy voarabako ao Angela Harvey Lomanina efa arabeko teo tonga soa daholo nareo mareta hatramin'ny farany andao ataontsika tirity misy tonony azo vakina ihany moa le hira dia miaina amin'ny zava-misy tsika ndao ary ao na tirity dia hitra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika tsirairay avy meno finaritra daholo Kamusiao yadire aminiti fiainana simba manakantinay yatsapazana malkivakihikunzani fiaina tsarita suyan fiainaku ananadremarita Kamusiao yadire aminiti fiainana simba manakantinay yatsapazana malkivakihikunzani fiaina tsarita suyan fiainaku ananadremarita Sikareza ya zama tuke
Halleluja. Soratsika an'Andriamanitra zany iry zany a. Halleluja. Nisy fotoana nanakoako teto mihitsy zay iry zay andro sabata matetitetika nampahery antsika teto mihitsy ary mampitiangataka tamin'ny tompoko mihitsy aloha mba ho ataonay hira fanefy zany iry zany fa tena mampahery anay zany iry zany tamin'ny 2020 tany tsika nanomboka nanao an'izany iry zany tanaty covid angamba raha tsy diso ary mampionona ohatra tao anaty covid atao tsika nanomboka nahita an'izany iry zany dia tena nahafinaritra tokoa le hira mampahery a. Zay no fijerin'ny olona atsika fa tsy zay marina. Jesosy tsy amelanao rery, Andriamanitra tsy amelanao rery, fa manana finoana dia courage daholo. Halleluja. Ino ny hira tena nakasika ny ama teto? Ndry mahafinaritra iny izy iny. Zay no ela hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Andao ampandrotsika nabavintsika kadaka. Izy no hitondrantsika anaty tenin'Andriamanitra androany a. Dia manasanareo ary mino finaritra daholo a. Dia vita moa ny totenindranabavin-kadaka dia verina eto indray ny tena koa mahamelapelatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny mahazatra. Avy hatrany ary dia mentsika fitenenana izy a raha misy aminareo mbola tsy voaraba dia le raba ihany a. Izy any mbola Olgaran'Orsoa Koety a tonga soa Olgaran'Orsoa ihany Marie Hortensine Koety a reo ihany ngamba mbola tsy voaraba teo hitody Raonso France Terry Albenza France zay daholo angamba me manambotsoa efa narabeko teo Lovlitina efa narabeko teo a. Androany tsika miaraba andranabavitsika Lina. Alléluia. Androany a deuxième anniversaire ny batisa andranabavitsika Lina artisanay de Madagascar. Afaka mirary soa azy ve ianao a mba sy teny mamika aloha izy araba azy tsika fa anniversaire ny batisa ny androany a dia maharitatra amin'ny farany Lina miorena tsara aza miova dia mahefa be miasa ny tompo hatrany hatrany a. Dia raha tsy miova ianao dia ho an'ny an-danitra isika. Halleluja. Zinara Andrenasolo
Sina tonga soa Zina nanavavy Zina dia tahiny Topy ihany koa izy koa mbola tsorabo izay daholo angamba lasa metrany ary tsika nanavavy Kataka anao ny fitenenana rehefa avy ao fotoanantsika amin'ny feno eto mipetraka ny ten'Andriamanitra. Kataka anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra dia faly indray za rehefa malala izaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity hariva ity dia ny tenin'Andriamanitra izay hozaraiko amintsika ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny Isaia 7:50 andininy faharoa. Isaia 7:50 andininy faharoa. Rehefa hitantsika zany rehefa malala dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sora-mandry eo ambony ny amin'ny ota izay efitra fisarana ny fanjavana azy. Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Ho vakitsika fanondroany ry havana fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Izany tenin'Andriamanitra izany indray ry havana malala no ifampizarako amintsika. Izany teny kely fohy kely izany dia hito Andriamanitra ry havana dia ny teniny eto moa dia mazava hoe ny efitra fisarahantsika amin'Andriamanitra. Ry havako tena mahatonga saina tokoa izany tenin'Andriamanitra eto izany ry havana, tena hoe ny fisarahantsika amin'Andriamanitra dia ny hoe ny efitra. Inona moa ry havana izany hoe efitra fisarahantsika amin'Andriamanitra izany ry havana? Satria ny fahotantsika ry havana, noho ny fahotantsika ry havana dia ny fahotantsika ry havana malala dia mampisaraka antsika tokoa amin'Andriamanitra ry havana, dia lasa misy efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ry havana. Tena marina tokoa ry havana fa amin'izao fotoana izao dia tena mbola betsaka ny olona mbola variana, tena betsaka ny olona mbola maniota, tena betsaka ny olombelona mbola tena variana amin'izao fiainana izao tontolo izao ry havana. Tena mampalahelo ange fa tena manadino tanteraka ny anaran'Andriamanitra. Dia indraindray ianao mety manontany tena hoe fa maninona Andriamanitra rehefa miantso azy za dia tsy mamaly izy. Fa mety manontany ianao indraindray hoe fa tena dinin'Andriamanitra ve za? Ry havako, tsy Andriamanitra kory no mampamanadino anao ry havana fa noho ny ota, noho ny eloka. Inona moa izany hoe eloka izany ry havana? Ny eloka izay ataontsika ry havana dia ny fahotana maro izay ataontsika dia mikasika ny hoe tsy ny finoantsika n'Andriamanitra, tsy fankatoavantsika ny didin'Andriamanitra, ny maro isan-karazany ry havana, ao ny fahamasinana, ny tsy fahamasinatsika, tsy fahamontinantsika. Tena maro ny zavatra finosin'izany tenin'Andriamanitra izany ry havako, tena maro. Tsy hoe akory Andriamanitra ry havana no manadino anao, na hoe Andriamanitra ry havana hoe mety hoe nangata-bavaka ianao dia mety tsy nivalian'Andriamanitra ny vavakanao. Ahoana moa ry hava malala no amalian'Andriamanitra ny vavaka antsika ry havana, na itsika aza mbola tsy vonona akory andeha hanaraka an'Andriamanitra ry havana? Tsy hoe akory hoe Andriamanitra tsy niaino anao, fa ahoana kosa moa ry hava malala no hiainon'Andriamanitra anao nefa ianao akory tsy vonona andeha hiaino an'Andriamanitra ry havana? Tena hoe mampalahelo amin'izao fiainantsika izao ry havana dia tena hoe ny olombelona tena manadino tanteraka ry havana, tena variana amin'ny firendrarendrany izao fiainana izao tontolo izao. Tena mbola maro ny olona tena tsy mitododo amin'Andriamanitra akory, mety hoe mandeha mivavaka ihany fa tsy tena ao ny sainan'olombelona, mandeha mivavaka ihany manala didy satria hoe fomba ny mandeha mivavaka. Dia tsy tokony hanometsika an'Andriamanitra tsika ry havana, tsy tokony hanometsika an'Andriamanitra tsika ry havana, satria ny tenin'Andriamanitra eto ry havana malala hoe ny efitra fisarantsika amin'Andriamanitra ry havana dia amin'ny fahotantsika. Raha mbola manota ianao, raha mbola tsy madio ny fonao, raha mbola tsy madio teo anaty an'Andriamanitra ianao ary tena mbola hoe manadino anaran'Andriamanitra ianao, dia io efitra io mampizara anao tsy ny Andriamanitra ry havana.
ka na mivavaka ihany aza ianao ry havana ka tenefa tsy mionona akory eo amin'Andriamanitra dia ahoana moa ry hava-malala no anomesanao tsiny an'Andriamanitra hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra na hoe manadino anao Andriamanitra hoe tsy miaino anao Andriamanitra tena tsy miaino anao izy ry havana satria anao koa mba tsy miaino an'Andriamanitra ry havana ka tena hoe mahatonga saina tsy tenin'Andriamanitra ty ry havana ka aoka isika ry havana tena hoe tsy ho variana amin'izao fahotana amin'izao firendrarendrana amin'izao fiainana izao tontolo izao ry havana so de tara ianao ry hava-malala raha toenao hoe tonga tampoka Jesosy dia mbola misy hevitra mampizara anareo sy ny Andriamanitra ry havana so de tara ianao ry havako malala ka raha tena hoe mbola hoe mahatsapa teny ianao fa mbola anatiny ty hoe misy hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ty ry havana dia tokony hoe ho tonga saina ianao ry havana hoe anakaiky an'Andriamanitra ry hava-malala so de tara ianao ry havana so de tara loatra ry havana ary tena hoe Andriamanitra ry havana tena tsara izy satria raha atsika zao mifahotantsika olombelona zao nijerevana manokana ry havana dia tena mety tena kivy tanteraka misy Andriamanitra mety efa nifohanany tanteraka misy ny hoe tena hoe nefa dia mbola manome fitiavana antsika izy mbola manome sansy antsika Andriamanitra ry havana mbola manome ny teniny izy ry havana mbola tsy kivy izy manetsiketsika anao ry havana fa moa ve ianao ry havana mba vonona ve ianao moa ve fa vonona ve ianao ry havana malala mba tsy anasaraka na hoe anisy hevitra eo anaty anao sy ny Andriamanitra ry hava-malala amen ka mino za ry havana fa tena hoe tena nolotra ny fotsika tena hoe anakaiky an'Andriamanitra tsika mba tsisy zany hoe fampizarana amina hevitra zany ianao sy ny Andriamanitra ao ry havana ny Andriamanitsika ry havana mino za ry havana fa manomboky ny ihany ianao dia tena hoe hieritreritra ry havana malala hoe tena hoe manjary very za ary manina Andriamanitra tsy mamaly vavaka rehefa hoe mangataka zavatra amin'Andriamanitra za ry havana raha ny tenako manokana ry havana dia tena tsy haiko mizoro vavolombelona aminao eto ry havana malala fa tena hoe miaino an'Andriamanitra ry havana satria tolotrako an'Andriamanitra tanteraka ny foko ry havana afoiko izao fiainana izao tontolo izao ry havana malala ary mino za ry havana fa atsika kristianina rehetra tsy asisika hoe zany hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra zany ry havana izay ry havana rehefa ato amin'ny groupe izay maresy ry hava-malala dia rehefa isaky ny sabata ry havana malala tena mahafinaritra be satria miaino anay foana ny Andriamanitra ry havana tena miaino izy ary tena hoe misy fijoroana vavolombelona tena mamy be foana isaky ny sabata ry havana no ny herin'Andriamanitra ry havana rehefa zanaka Andriamanitra ianao ry havana dia tena misy zany Andriamanitra miaino zany fa rehefa kosa ianao ry havana mody fanina tsy mahaino an'Andriamanitra ry havana dia tsy maintsy asian'Andriamanitra fefiny aminao ry havana sy maintsy asiana hevitra mampizara anao ry havana mety tsy haino anao izy ka mino za ry havana fa tsy tenin'Andriamanitra ty dia tena hoe mampieritreritra atsika tsirairay avy ry havana malala amen manao voatra ny Davida ry havana mangata bavaka ry havana mivavao anao mba tena hoe atolotra anao an'Andriamanitra tanteraka ry havana malala ny fiainanao rehetra jerentsika nge ao amin'ny salamo 5:7 aza ny fahotany fahatanyrako na ny ratsy nataoko no tsarovanao fa aoka ho araka ny faminjam-ponao no ahatsiarovanao ahy no ny fahasoavanao Jehova hoe mamy anie zany vavaka nataon'ny Davida zany ry havana aoka sika samby hoe atsapa tena ry havana tena hoe anolotra ny tena tsika osa nataon'ny Davida ry hava-malala tena iraiki-po amin'Andriamanitra ry havana mba tsy hanasian'Andriamanitra ny fefy ary tsy hanasian'Andriamanitra ny hevitra fitsarantsika amin'Andriamanitra ry havana malala mino sa ry hava-malala fa zany hoe tenin'Andriamanitra zany ry hava-malala dia tena hoe mahatonga sainantsika tsiraray avy ry hava-malala dia manomboka joanitsika raha tena hoe mbola matsapa teny ianao ka tena hoe mbola tsy anatin'izany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany mbola tena tsy mahasapan'izany hoe eo akaikinao zany ny Andriamanitra ry havana dia aoka sika iova ry hava-malala dia mbola tsy tonga zao ny Andriamanitsika ry havana fa sao dia tara loatra ry hava-malala fa zao fiainantsika zao ry hava-malala tena hoe
tena tsisy dikany ry havana tena ho foana zao fiainantsika zao ry havana malala fa ny andanitrany ry hava malala tena hoe fiainana mandrakizay ry hava malala so de manenontsika ry havana aza sina fefiny mandiry aza sina efitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra ry havana tena ataovy akaikinao Jesosy ry havana tena ataovy manakaiky anao foana izy ary tena ataovy hoe miaina amin'Andriamanitra anao fa fiainana amin'Andriamanitra zany ry hava malala tena hoe mameny zany ry havany za manokana ry havana de tena tsapako fa hatramin'izay nafatarako an'Andriamanitra ry havana raha taloha za ry havana tena hoe isan'andro mitovy amin'ny olona rehetra ry havana tena hijoroako vavolombelona zany ry havana raha taloha za ry havana isan'andro za de isan'andro ao amin'ny réseaux sociaux foana ry havana mamoaka sary androany mamoaka sary rapitso mamoaka ny fiainana rehetrarehetra ry havana fa tena milaza aminao eto za ry havana malala fa tena ankehitriny za ry havana rehefa hoe indraindray le misy le souvenir de hitanao sanao tena matsiaro menatra za ry havana fa tena hoe misaotra tena misaotra an'Andriamanitra za mba tena tsy nasiny efitra nanakana akaikin'Andriamanitra ry havana satria raha tamin'izany fotoana zany moa za ry havana malala ny hoe tena hoe nagnantso ana Jesosy de ahoana ny fiainako ry havana de ahoana ny fiafarako ry havana malala tena hoe natsapako raha de hoe tamin'ny fiainako taloha za hoe tena hoe miaina fa tena am'izao kosa za ry havana malala miaraka amin'Andriamanitra ry havana de tena hitako hoe mahatsapa ry havana ary miaino izy ry havana malala miaino izy raha misy zavatra angatahako ry havana malala tsy atsian'Andriamanitra efitra ny fiainako satria efa zanak'Andriamanitra ry havana mino za ry havana fa atsika kristianina indrindraindrindra ry havana malala de tena hoe tsisy efitra zany tsony manasaraka antsika amin'Andriamanitra ary manomboka ny any raha mbola hoe mahatsapa ianao ka mbola misy zavatra hoe mbola misy zavatra hoe tena hoe tsy mety ao amin'ny fiainanao satria mbola manota ianao mety hoe mbola tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao mety hoe mbola tsy manao ny didina tsy manaraka ny didin'Andriamanitra ianao ry havako tena hoe mibeba ry havana mivavaha ry havana mangataha ohatra ny nataony Davida ry havana malala fa ho hitanao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana tena mahafinaritra miaino anao izy ry havana malala raha tena hoe apetraka eo anao ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao manontolo ry havana malala amen ino za ry havana malala fa manomboka androanytsika de hiaraka hiantso hivavaka amin'Andriamanitra ry havana fa mamaly anao Andriamanitra ry havana zay tsy manolotra ny tenany ry havana zay ihany ny adinon'Andriamanitra fa tsika kosa rehefa manolotra ny tenantsika amin'Andriamanitra ry havana de tena voan'Andriamanitra ry havana tena mandondona ianao de voan'Andriamanitra ry havana fa tsisy efitra tsony manasaraka aminao amin'Andriamanitra raha tena hoe eo anatin'Andriamanitra atolotra anao an'Andriamanitra miaino an'Andriamanitra ianao ary tena hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao indrindra ry havana amen nino za ry havana malala fa zany teny fohy kely zany zay de tena hoe nampitsakotsako ny fanahintsika tsiraray avy de manomboka androanytsika ry havana de manantona an'Andriamanitra fa tena mbola tsy tsara ry havana miaino anao izy ry havana raha tena hoe atolotra anao amin'ny fonao manontolo ry havana malala de tahiny Jesosy daholo tsika rehetra de makasitraka indrindra pastera nandeha fitenenana alleluia amen alleluia tena mahafinaritra be mihitsy fa tena tsisy ohatrany hoe tena tsisy fotoana nakanena mihitsy meno anazy fa tena nisy tenenina sy nisy nenona foana fandrapatapo sy ilay toriteny tsisy fijanonana mihitsy ary tena mamperitreritra ary tena mahatonga saina tokoa alleluia de marina mihitsy an'lefa za misaotra betsaka ianao raha vavikataka tamin'ny toriteny iaraka kasitraka azy tsika makasitraka indrindra de Andriamanitra manakrepasoavana maly fitianao mitombositra de mitombo fahasoavana hatrany hatrany de mitomboa mahefabe hatrany amin'ny asan'Andriamanitra alleluia marina tokoa nge zany zavatra tantanendra raha vavikataka zany zao no teniko anareo raha vavikataka zao no tenentsika eto nisy zavatra tena nangatahany tamin'Andriamanitra amataonany fa tamin'izany izy ilay mpanao an'le hoe eo amin'ny réseaux sociaux zany de tena marina tokoa ny teniny fa raha zao ny ampisehoana ny sary sy ny vidéo tamin'izany de mamenatra rehefa tena tafiditra ianao zany eo amin'ny tontolo ny ara-panahy de raha mahita an'le sarinao taloha
dia ohatran'ny zana-pahavikataka izany tena menatra aho izy mahita ilay souvenir taloha. Tadidina mihitsy tamin'izy vao nanao any masy rehefa manao demande d'amis aminay nareo a resaka aminay dia mba jerena hoe iza ary zany ty olona ity dia mba jerena ny compteny ay tena ohatran'ireny le olona any ohatra hoe any a plage ina moa Copacabana moa le any iza moa le any a Brésil any Sao Paulo ohatra ireny raha napahavikataka tena hoe tena tao anatin'le tena fiainana izao tontolo izao mihitsy mpanjoroa vavombena teto moa zany rehefa nasiana navoakany teto mihitsy ary ny sary tamin'izany fa zao a tsy afenina ary tena afaka miaika an'izany raha napahavikataka ny réseaux sociaux nandeha ny fiainan'izao tontolo izao nandroso fa ny zavatra tsy azo lavina nisy zavatra ny tediavina tsy nety azo tsy nety tonga tao nijoro vavombena tamintsika teto izy fa vao bevoka izy a 2 volana 3 volana 2 volana afaka foana le zaza misy fotoana raha tsy diso raha napahavikataka raha tsy diso ahitsinao raha diso misy fotoana rehefa ohatran'ny tonga 9 bolana mihitsy dia afaka foana tsy mety mijanona mihitsy le zaza tsy mety mijanona mihitsy le zaza dia raha jerena amin'ny mijerenao amin'ny réseaux sociaux tokoa tamin'izany dia ny olona tsisy problème mandidia be mihitsy izy any amin'ny plage mandeha ny anaty fety tao anaty compte moa nahitana an'izany dia raha mijery dia hoe tsy olona tena tsisy problème ty olona ty fa ao ambadimbadikao misy zavatra tsy mety tonga eo amin'ny fiainana misy zavatra tedavina sy andrasana tsy mety tonga fa maninona ary satria misy zavatra tsy mety miaraka eo amin'ny fiainana ry havana malala misy zavatra tsy mety mifanindra an-dalina eo amin'ny tontolontsika ara-panahy tsy mety miara-mandeha amin'io Andriamanitra io ny fahotana sy ny zavatra ratsy vakitsika ilay ten'Andriamanitra misy hafa 5:20 andininy faharoa no vakindra napahavikataka fa za kosa androany amaky anao lavalava alefantsika tsikelikely moa zany miaraka amin'ny sorta fohy kely volo mavomavo be menamena be tena tonga dia aloha tsy mijery halleloia zao izy ty mitory-teny miaraka amintsika eto izy tsy amin'izany intsony izy inona ny antony misy antony tao ndao jerentsika le antony le soramandry mantsy dia zao ny amin'ny ota izy hafa 5:20 tsika ny amin'ny ota ka za maky manomboka amin'ny 1 ka hatrany amin'ny 120 lavo zany zany hoe nisy hafa 5:20 ray manontolo no hovelabelarintsika eto androany ny soramandry dia zao ny amin'ny ota izay efitra fisarahana le ota zany efitra fisarahana fa ny mahafinaritra amin'le teny mitoy hoe sy ny fandravana azy zany hoe azo antoka zany fa io efitra mampisaraka io azo atao mandravana io ary mampahery anao androany raha tsapanao misy efitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra io mora fantatra io tsy mila hoe manontany olona hoe misaraka misy efitra ve herinao dia matsapa tonga dia tsapanao hoe ohatra misy efitra tonga dia tsapanao zany tsy hainao mihitsy ny ampianarana an'izany hoe misy efitra ve sa tsisy efitra fa tonga dia iainanao le izy dia tonga dia tsapanao le izy halleloia misy mbola tsy voaravako nareo aloha raha baike melo antena ny hidirantsika amin'ny famelabelana erikaraka tsy nampozy ny erika zany fa tamin'ny manomboka androany tsika efa niova manomboka amin'ny 5 tsika manomboka androany araka ny teneniko tamin'ny heriny halleloia manomboka amin'ny 5 tsika manomboka androany ezahana mafy mihitsy ny amin'ny 5 androany no voafanomboana dia fatara sahady fa azo amenatsiny ny havanareo halleloia za io dao ary ny amin'ny ota izay efitra fisarahana sy ny fandravana azy andiny voalohany indro ny tanina Jehovah tsy fifa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalodaliovana famahare ety am-panomboana zany aloha dia apotra an'Andriamanitra ny momba azy ety am-panomboana
Alléluia. Dia tian'Andriamanitra mampatsiahy fa Andriamanitra tsy miova. Ny tanany tsy foiva mavonjy, zany hoe tena raha miantso tsika. Araka le teny eo amin'ny Jeremia 33 hoe atsoia rehefa voatory-tentsika tamin'ny herinandro, atsoia dia ho valiko ianao dia anehoako zavatra lehibe sarim-patanina izay tsy fantatrao. Ny sofiny tsy lamon-dalovana fa mahare. Zany hoe tsy tokony misy antony zany. Tsy azahoantsika valim-bavaka. Tsy tokony misy antony zany, tsy atongava amin'ny famonjena eo amin'ny fiainantsika. Fa eto fantatra le antony. Ny antony dia zao. Andiny faharoa. Efa niteny Andriamanitra ny tanan'i Jehovah ngeozy izy. Indrika ny tanan'i Jehovah izy tsy foiva mavonjy. Ary ny sofiny tsy lamon-dalovana fa mahare. Zany hoe azo antoka zany Andriamanitra. Tsisy mampiherikerika antsika zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Inona zany no tokony ho problème? Fa maninona ary tsika tsy mahazo valim-bavaka? Fa maninona ary tsika tsy tonga le zavatra iritsika? Dia andininy faharoa ny valiny. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Manao ohatr'izao zany Andriamanitra dia tsy mahita ny tavan'Andriamanitra, tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra ny tenantsika. Ny helokareo hevitra zany dia séparation. Zany hoe na dia te hiona aza dia misy hevitra manasaraka. Dia jerenao tsara rehefa andeha hivavaka tsika, raha mbola tsy ohatra aby nanao tsy nety zany tsika nandeha teny amin'ny tsy tokony alery teny na tsy nangatsiatsika nandritra ny fotoana elaela. Dia jereo tsara fa raha tonga ianao dia hivavaka dia hangataka dia tonga dia hira fidy rano, tsy mety tafiditra zany ianao eo. Mba andramo ange, ary tsy miteny hoe mandandramo manota. Fa ny fetim-boany raha teny hitady an'Andriamanitra ianao, ny tsy maintsy fetim-boany vavaka hoe dia fibebahana aloha. Aza mbola maika amin'ny fiderana, hira fiderana, aza mbola maika amin'ny adoration sy ny zany rehetrarehetra zany. Aza mbola maika mangataka sy mitondra ny adinao eo anatrehan'Andriamanitra zany. Hoe ity ny tanatasinaatiko Andriamanitra velariko anatrao. Fa tsy maintsy hetomboka io amin'ny fibebahana aloha. Le fibebahana iny nge ny andravana an'le hevitra ny havana malala. Indro ny helokareo ny hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra aminareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. No ilay hevitra dia miafina koa ny tavany. Dia ny sofiny tsy mihaino. Dia ny tanany tsy miasa sy misy fefy, misy hevitra manasaraka. Mahafingeravana zany hoe tapasaraka amin'Andriamanitra zany. Jerenareo tsara ny tany tompo mioraka. Fa ely zany mioraka zany tsy hitako teto. Dia fa alibedra mahita mioraka. Tsy efa tamin'ny 2019 fa zany nahita mioraka teto farany. Iny Jesosy ianao dia tonga sondray. Alibedra mahita anareo. Na mbola misy afa-tsy voarabako aloha ao. Dia ny olona rehetrarehetra nanangana hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly, nampalahelo be daholo. Jerenareo Saoly tamin'ny voalohany Saoly tena teo anatrehan'Andriamanitra. Inona ny tsy nataon'Andriamanitra tamin'ny Saoly? Very ny biriky vavy hita. Olona ohatry ny olona rehetra tsy nampiany olona mihitsy angaha Saoly mba maminany, lasa naminany, vohositra ho mpanjaka, nasandratr'Andriamanitra mihoatra noho ny olona rehetra. Fa avy eo nandika ny sitrapon'Andriamanitra dia nialany ny fanan'Andriamanitra. Dia nanomboka teo tsy nanam-pahendrena intsony. I Saoly ilay manontany an'Andriamanitra rehefa misy zavatra olana, manontany ny hevitr'Andriamanitra, mandeha mivavaka, manakina ny adiny amin'Andriamanitra. Lasa tany amin'ny mpisikidi, tany amin'ny mpimasiny ny efarany. Satria nanino? Tapasaraka tamin'Andriamanitra, niala ny fahendrena, niala ny fanan'Andriamanitra.
ary zay etsika rehetra nataony solo taorina ny alan'ny fanan'Andriamanitra taminy dia etsika mitondra fampitena teo amin'ny fiainany daholo. Etsika vao mitondra fatiantoka eo amin'ny fiainany sy teo amin'ny fanjakana. Satria nanina tafasaraka tamin'Andriamanitra. Hitanao efa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika. Dia hitanao io lanitra io. Io lanitra io Andriamanitra tena miteny. Fa rehefa hitantsika Andriamanitra dia io Andriamanitra io sokafako ny lanitra dia ampidinako fitahiana manana ambiamby. Halleloia. Andriamanitra zany rehefa hitantsika satria ao an-danitra ao feno zava-tsoa dia ny lanitra fotsiny sokafany dia mirotsaka ny zava-tsoa, mirotsaka ny fahasoavana, mirotsaka ny fitahiana, mirotsaka ny izay ilaintsika. Rehefa tafaray amin'Andriamanitra. Fa rehefa tsy tafaray amin'Andriamanitra indray tsika. Angamba itsika ty teny mampatahotra be mihitsy. Raha film ty dia horreur mihitsy. Any amin'ny Deutéronome 7:20 mba mario amin'ny baibolinao. Deutéronome 7:20 metomboka amin'ny 5:15 hoe raha tsy mihaino ny feo an'i Jehovahandriamanitra ao kosa ianao dia misy zavatra be dia be eo tenenina. Fa ty 7:20 ty anisan'ny tena mampatahotra. Deutéronome 28:23 hoy ny ten'Andriamanitra. Ary ho varahana ny lanitra eo ambonin'ny lohanao ary ho viany tany eo ambaninao. So dia ferinareo zavatra mahafinaritra hoe varahana ny lanitra, hoe viany tany. Ny dikan'izany hoe tsisy indrindra ho anao mihitsy. Varahana zany ny lanitra tsy misokatra io, mafy be mihitsy. Miantso ianao fa mafy be, tsisy inona midina eo. Na ranon'orana tsy midina eo. Na ando ny lanitra tsy midina eo. Ozy foana ny mpampanay rehefa taloha fa ohatra hoe mba misy tontaona manao any dia izao foana mba zany hoe ny ando ny lanitra sy ny tsiron'ny tany anio aminareo. Ando ny lanitra dia ny tsiron'ny tany. Tany vy zany sady tsy mamokatra zany, tsy mamoaka tsiro zany, tsisy inona iainana zany. Varahana ny lanitra dia vy ny tany. Zany rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra. Zany ny zavatra tena mafy. Miantso ianao Jehova, ny teninao ihany no miverina. Jehova, Jehova, verina ny teninao ihany no miverina. Raha misokatra na Jehova, toy izy Jehova, oh Jehova, ahoana? Fa hitanao Jehova dia ny feony ihany no miverina. Jehova manako miverina, midony eo dia miverina. Zany ny olana. Zay olona rehetrarehetra nanao meloka tao amin'ny baiboly dia tonga dia nitsangana io hevitra. Io hevitra io zany io séparation io zany tsy natao tanana io fa tonga dia misy ho azy vao mivoaka ny fahotantsika, vao manao oditsika, vao eo ny helokontsika, eo ny fahotantsika dia mitsangana ny hevitra dia miafina ny endrik'Andriamanitra. 700 taona ny zanak'Israely tafasaraka tamin'Andriamanitra tany amin'ny tany atao hoe tany Egypta. Ary tamin'io tsy séparation rindrina fotsiny fa tena hevitra, tena tany hevitra mihitsy ny nanelanelana ny tany Egypta sy Jerosalema, ny tanànan'Andriamanitra. Niantso tany Andriamanitra marefatsy le hevitra azavaiko. Ny heloka ireo ny hevitra mampisaraka an'Andriamanitra reo aminareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavinareo. Andriamanitra raha atsoina, raha misy hevitra tsy hoe tsy mare. Fa na dia any ambanin'ny tany ary tsika nikika henon'Andriamanitra ny atapon'ny lanitra any. Andriamanitra mandre fa tsy mihetsika izy. Satria misaraka. Nola hevitra dia misaraka. Tsy akory Andriamanitra lasa marenina fa tsotra fotsiny. Izy efa niteny hoe ny tanako veo izy fo fa tsy mahavonjy. Sa sofoko ngaladroana fa tsy mare. Fa ny heloka reo. Zany hoe za afaka miasa fa ny heloka reo dia za tsy asa. Le fahotana reo dia za tsy teny. Le heloka reo dia za tsy hetsika.
sy efajato taona. Riavako tafasaraka tamin'Andriamanitra. Misy mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny Baiboly, Eli mpisorona. Rehefa tantarany Eli nampalahelo satria zao Eli dia mpisorona be ary tena nanao ny asan'Andriamanitra. Any Samuel voalohany ihany misy azany teny zany. Ny nanompon'ny Samuel voalohany toko 2:1. Ny nanompon'ny Samuel teo anatrehan'ny Eli ary ny ratsy nataony zanakalahany Eli sy ny nampilazan'Andriamanitra ny lozanjo azy. 2:20. Ary zanakalahany Eli dia tena ratsy fanahy tsy nahalalan'i Jehova. Fa maninona izy ratsy fanahy? Na ny fanatitra ary dia hohanindry zareo, na ny fanatitra ary dia tsy hamasinindry zareo, tsy ataondrareo tonga anitra akasitran'Andriamanitra fa entiny mody. Simba zimbaindry zareo ary ny tena zava-doza dia misy fotoana izy ireo manao asa fisoronana dia atao ino anaovana zavatra tsy mendrika le ranabavy rehetrarehetra tonga manao mitondra sorona. Amin'ny 5 moa misy an'izay. Vetaveta ataony zareo ankeriny zany ny vehivavy rehefa tonga manatitra fanatitra ary tena tezitra Andriamanitra. Tena tezitra Andriamanitra satria nanao zavatra tsy nety loatra. Zay 2:20 Samuel voalohany toko 2:2. Ary rehefa antitra indrindra Eli ary izy nandre izay rehetra nataony zanalahy tamin'ny Israely rehetra sy nandriny tamin'ireo vehivavy izay nanompo teo amin'ny varavaran-trano ilay fiona. Le vehivavy tonga manompo eo amin'ny varavaran-trano ilay fiona zany dia andrindry zareo, zany hoe anaovany zareo toetra ratsy ary lofo. Zava-doza zany. Inona ny vokatra izany? Satria Eli efa antitra loatra dia Eli tsy nandray fepetra tamin'ny zanany, fa mbola navelany nanota ihany na dia patany mba zavatra ratsy. Nampandrosoany Eli zany ny fitiavana ny zanany, ny fitiavana ny Jehova. Dia na tonga ny teny any amin'ny Samuel voalohany toko 7:1. Ny niantsoana ny Samuel ho mpaminany Jehova. 1:1 ngebakitsika. Ary Samuel zaza nanao fanompompy fivavahana tamin'i Jehova teo anatrehany Eli, ary tamin'izany andro zany efa nahalana ny tenin'i Jehova, tsy nisy fahitana amin'izy loatra. Hitanareo? Zany ny zava-mampalahelo indrindra zany. Ary za tena raha misy zavatra mba tiako angatahana amin'Andriamanitra, indrindra amin'izao fotoana mba hanaovako ny asan'Andriamanitra zao, mba tsy ho tonga amiko io teny io hoe nahalana ny teny Jehova. Tsy miteny tsao zany Jehova miteny zany dia anisany zao za mitory teny aminareo zao hoe mbola miteny Jehova, misy révélation, misy teny hoe ity indray tenenina, ity toriana, zavatra sarotra ho an'ny mpitory teny zany, tsy mahare feo an'Andriamanitra zany tsony dia andeha amin'ny herin'ny teny amin'izay hitory teny. Fa teneniko anao fa tsisy mahafoatra an'izany. Tsisy mahafoatra an'izany hoe za isa tsabata indrindra. Rehefa ilay ohatra zao indray mantsy nareo no mitory teny dia za mamelabelatra, nefa ilaiko foana ny fanahin'Andriamanitra. Fa tena anisan'ny fanadinana hatrehako isan-kerinandro ny fahazahoako tenin'Andriamanitra rehefa hitory teny sabata. Mafy zany hoe ianao hitory teny. Natratrana zany hitany fiangonana taloha, anjaranao no mitory teny. Mariki ny herinandro ianao mangataka teny amin'Andriamanitra. Fa misy fotoana efa ny zoma alina iny ianao vao manomboka hitenenan'Andriamanitra. Misy fotoana le maraina efa amin'ny 4 maraina amin'ny sabata iny mihitsy ianao vao mahare feo an'Andriamanitra izao toriana. Ary mitaitaina ianao raha tonga sabata efa andevaka mbola tsy nahazo tenin'Andriamanitra.
examen isan-kerinandro ho an'ny tontolo teny fa tamin'ny andro ny ely a nampalahelo be mihitsiny fanalana ny tenin'i Jehovah tsy dia miteny firy Jehovah ary tsy nisy fahitana an'iseho loatra satria nanino efa lasa nomboka ny varahana ny lanitra tsy nidina firy ny révélation tsy niteny firy Andriamanitra tsisy fahitana eto amintsika eto matetika ny misy mahita fahitana anaty nofy mahita fahitana mahafinaritra angena zany teny an'Andriamanitra zany fa voatafasaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsy misy sonde rehetrarehetra dia mampalahelo be mihitsiny zany fiainana tafasaraka amin'Andriamanitra jereo raha vakiko ny toy an'le teny rehetra amin'ny Isaya 5:10 tsika zao fa ny tananareo dia voaroto amin'ny rà ary ny ratsan-tananareo amin'ny eloka ny molotrareo miteny lainga ny lelanareo bedibedy faharatsiana tsy misy mitory olona araka ny fahamarinana na mandahatra ny rary ny araka izay matoky zany raha manao ny marina ianao tsy hisy hitory zany mihitsy fa matoy ianao hitoriana dia misy zavatra tsy nety nataonao nisy tsy marina nataonao io zany tsy misy mihitsy tsika afaka mody mitaraina tsika afaka mitaraina aman'olona tsy haiko mihitsy zay mahazo any fa mahinona ny tsy ataoko mivavaka nge zahay manao zao fa tadidio fa Andriamanitra mahita ny ataontsika any amin'ny takony indrindra any amin'ny takony indrindra alefa alohan'Andriamanitra tsika tsy afaka ny hanao ninino fantain'Andriamanitra fotsiny misy olona mitory araka ny fahamarinana be na mandahatra ny rary araka izay matoky fa matotsika zay ahitsy dia satria tsika ny vilana tsy misy olona mahitsy ho ahitsy zany tsy misy zaza maditro ho kapohany zany halleloia mikotrika ny atody mena rano izy ary manenina ny tranokala izay homany ny atody ireny dia ho faty raha mipotra izany dia mena rano no miporitsaka ao isika rehefa manota dia ny lanitra lasa varahana fa isika koa tsika miara-miaina amin'io tio dia mikotrika atody ny mena rano tsika isika mitahiry fahotana sy milalao fahotana io zany tsy inona akory fa mikotrika atody ny mena rano ary rehefa foy io tsika ihany no hanina io isika le mikotrika iny ihany mena rano nge tsy maintsy mihinana mena rano tsy maintsy manaikitra tsy tratrany eo ny kakeliny tadidio zany manomboka androany fa mikotrika atody ny mena rano tsika raha milalao fahotana tsy maintsy foy io ao aorianao satria kotrehana ary betsaka amintsika mbola miompy devoly kely eny anatintsika any fa za miteninao tsy mahasoa atsika reny Jehovah ihany no mahasoa atsika ary mahasoa ny fiainantsika dia lanitra misokatra dia mirotsaka ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra fitahina manana ambiampy ny tenin'Andriamanitra tsy angatahanao amin'iza fa ambiampy zany ny anaran'ny mail ko anankiray amin'ny teny anglisy overflow manana ambiampy halleluia ayavako andao raha vajiko hevitra io satria raha tapasaraka amin'Andriamanitra sika raha misy an'io hevitra io manoloana atsika isika nefa ilantsika an'Andriamanitra daholo ny fiainantsika manontolo tsy haiko aloha nareo fa ny ahy ilako an'Andriamanitra daholo na ty atsika ty mangatsika ry havana ny andro amin'izao tena mampijaly mampitomany misy zao dahabo zay fa mangatsika be ohatranandro dia izy efa ela be mpirakety fanampimena izy teny rehefa ririnina be ohatran'io dia andeha asa izy dia zao mbola manontany izy inona ary ny ataoko aty andafy ety no le atsika fotsiny satria tena mangiry firy mihitsy fa androany zay tena nangatsika tsy haiko tany aminareo fa taty aminay aloha tena mampiantso Andriamanitra mihitsy vao mivoaka Jehovah ty losolako Jehovah nanaovako satroka ba mihitsy androany tsy haiko aloha nareo fa ny fiainako rehetra ilako an'i Jehovah Andriamanitra daholo tsy misy na zavatra kely indrindra ao fiainako tsy ilako an'i Jehovah
raha ohatra very havana ka misy hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra vitatsika ve no iaina ny zavatra toy an'io fiainany zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta zany ngery havana toizako ny tenin'Andriamanitra mikolika ny atody mena rano izy ary manenona ny tranokala izay homana ny atody ireny dia ho faty fa rahapoitra izy dia mena rano no miporisaka avy eo ny tranokala ny tsy azo atao fitafiana ary ny asany tsy mahatafy azy ny asany dia asa fampahoriana ary asan-doza no eo an-tanany ny tongony miriotra amin'ny ratsy sy mimoana handatsaka raha marina ny fisainana dia fisainana fampahoriana fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany lalana ny fiadanana tsy mba fantany ary tsy misy rariny eo amin'ny alehany lalana miolakolaka ny lalana ka na iza mandiha izany dia tsy ahita fiadanana vo tsy misokatra amintsika vo eo io hevitra io dia tsy manam-piadanana na manam-bola tsika tsy manam-piadanana na manambady aman-janaka tsika tsy manam-piadanana na manana harena sy voninahitra tsika tsy manam-piadanana raha mbola eo io hevitra io ry havako ary noho izany dia lavitra atsika ny rariny andininy fasivitsika zao ary ny fahamarinana tsy mahatratra atsika ny andro mazava tsika nefa indro maizina ary ny fahazavana mbola ao amin'ny Ezipity any no andehanantsika mitsapatsapa manara-drindrina tahaka ny jambo sika eny mitsapatsapa tahaka ny tsy manamaso tafitohana amin'ny tatovonana tahaka ny amin'ny maizina isika ary eo amin'ny matanjaka dia tahaka ny maty isika efa tafasaraka amin'Andriamanitra zany ny zavatra iainana ny andro ianao misy mazava hipotra fa vome maizina tahiny tompo na Suzaina sy mamisy hery Filipo raha very manatsoa tonga soanareo alleloia vo eo zany zafady tompoko vo eo zany io hevitra io mitsangana dia tady fa tsisy mandeha amin'ny lohan'ny fiainantsika tsika mieritreritra eo efa mazava eto fa ozy tenin'Andriamanitra ary fahazavana fa mbola ao amin'ny Ezipity any no andehanantsika dia hoy tena rano manatsapatsapa manara-drinina tahaka ny jambotsika eny mitsapatsapa tahaka ny tsy manamaso mazava le lalana fa tsika mitsapatsapa satria tsy mahita satria tsy ao ny maso tsy eo le jiro tafitohana amin'ny tatovonana azagaga ianao fiainana milamina be io fa ianao mbola tafitohana ihany mandeha tsara zao ny fiainanareo ny asa mandrara fa nareo mbola tafitohana ihany satria tadidio fa eo le hevitra mampisaraka daholo io na lehilahy mpitaritafika mahery tahaka ny Saoly vo niala ny fanan'Andriamanitra lasa fanahosany tao tsisy ninona iny zay tafika lehilahy ray ny enjehany tsitany lehilahy ray ny enjehany izy mitondra miaramila manerana ny fanjakana tsy nety matiny zany atao hoe Davida zany nefa fanjakana firiny sy nresiny Saoly mitaritafika izy satria teo le hevitra mampisaraka dia tafitohana amin'ny tatovonana tahaka ny mandeha amin'ny maizina ihany ry havako atao dia diantsika andiny faefatra amby folo zao na hevitra ny rariny ary mijaron-davitra ny hitsiny fa tafitohany irekalana ny fahamarinana ary nitsy-potsy mahazo mihitra eny tsy eo ny fahamarinana ary izay mifadiny ratsy dia ohatra ny manolo tena obabon'ny sasany ary hitany Jehovah tsy visin'ny rariny ka nataony faratsy eo eny hitany fa tsy nisy olona sady taranjo izy satria tsy nisy mpanalanana koa dia nisandriny ihany no famonjena ho azy ary ny fahamarinany nanao anazy amen misy rariny zany tokony efa ho anao ary misy hitsiny tena tokony hoe tena rariny sy hitsiny kosa raha ho anao ty anjara ity fa zao nihembotra ny rariny na le rariny aza tsy mety manatona anao dia azagaga anao tsy mety mahazo rariny mihitsy ianao amin'izay rehetra alehanao ao atokantrano anao tsy mety mahazo rariny
eny anivon'ny fiasananao tsy mety mahazo rariny, eny amin'ny fitsaranao tsy mety mahazo rariny, tsisy rarino anao mihemotra ny rariny ary mijanodavitra ny hitsiny. Efa misy zavatra efa tena hoe rano hitsiny sy ny rariny alao anazy lovy io fa mbola fotsitra ihany satria maninona, satria tafasaraka amin'Andriamanitra izy. Misy zavatra nge tokony anao tsy edina hevitra zany tsony fa zary lasa ny edina hevitra izy ary vo ny edina hevitra dia tsy azonao mieritrerety ianao fa misy an'io hevitra io manasaraka anao amin'Andriamanitra. Fa raha ny tena marina ny rariny sy nitsiny na dia tsy tokony anao azy tokony omen'Andriamanitra anao. Zany nge tsika rehefa rehefa miara mandeha amin'Andriamanitra ny zavatra tsy tokony anao daholo ireo lasanao reo. Amin'ny fotoana manolo tena ho an'Andriamanitra dia tadio fa reo zavatra eo aminao reo tsy tokony anao reo. Misy olona ny tokony hanana andreo fa anao tsy tokony hanana fa ozy Andriamanitra mekony malalako zany na dia matory azy izy. Misy olona ny miasa mafy tena mafy. Misy olona zay voaingana ny fanerasera tamin'ny karabarotra miasa alina io olona io. Za amin'ny ariva vao mba te hijery an'ilay zavatra ao alaiko aminy izy indray mandeha miasa tsy matory amin'ny alina. Za mitena fa na hitoromaso andehananao atory io azy tsy tokony anao io. Ary misy olona any tadidiko ilay actrice américaine anankiray le tsy mety mahita ananany vola, ananany ny atsara tarehy, ananany ny atsara bika, tsisy tsy lehilahy mpanan-karena te hanambady an'izany ary manome valisoa sy fanomezana tena hoe fanotofana, tena hoe tena faniriny lehilahy mpanan-karena ny hanambady an'izany vehivavy zany. Zavatra tokana ihany tsy mety mahita tory io vehivavy io. Zay ny problema, tsy mety mahita tory. Mihina mpanafody mba hahita tory dia matory kely dia farany nahafaty azy natao be loatra rehefa nafody satria efa diso tsy matory loatra dia tsy mifotsony. Iza ny lazanao fa nanao matory tsara io tokony anao io torimaso io. Fa heverinao fa misy olona eo ambony fandriana fa tsy mety matory mivadibadika tonga ihany amin'ny 4 maraina no ny adi-tsaina, mikorotana ny saina, no ny fietretana ny zao rehetrrehetra tsy mahita tory. Io na io torimaso io tsy tokony anao io raha ny tena marina fa nomenanao. Fa misy fotoana na rariny sy tsy nefa tokony anao tsy edikevitra tsony tsy lasanao io raha mbola mio le hevitra ray havana mara. Androany ny solamandry mahafinaritra be nge hoe ny amin'ny ota izay hevitra fisarahana sy ny fandravana azo atao ny mandravana io, azo atao ny manovana io. Alleloia. Olo sotrano kely zapady tompoko. Azo atao mandravana io zany hoe azo atao manovana io lalanao io. Misy olona eto tena mety ozy mihitsy hoe tsy isy zany Andriamanitra zany ngambany dia manetsetra fotsiny anao maheno olona mijoro vavim-belona zany mijoro vavim-belona zany avana dia ny zavatra ohatr'izao. Ary misy olona mijoro vavim-belona isan-kerinandro, misy mijoro isan'andro fa ianao rovina anao vao mba hijoro vavim-belona fa manino anao tsy mijoro vavim-belona. Nefa Andriamanitra kely raha nameno antsika rehetrarehetra io Andriamanitra ray ihany io antsontsika rehetrarehetra io. Ao an-danitra ny fonenany, ny tany ny fitoeran-tongony. Fa maninona loatra ianao tsy henoana dia satria tsotra ny fidiny tsy heno izy, nanantavana izy, tsy nampiasa an'ilay tanany izy, tsy nanongila tsofiny izy satria misy hevitra mampisaraka. Andininy fa 17 tsika izao. Andininy fa 20 ka. Na hevitra ny rariny ary mijanodavitra nitsiny fa tafotoan'ny ankalalahana ny fahamarinana ary nisy potsy mahazo miditra. Eny, tsy eo ny fahamarinana ary izay mifadiny ratsy dia ohatrany manolo tena ho babon'ny sasany. Ary hitan'ny Jehovah tsy fisian'ny rariny ka nataony fa ratsy zany. Eny, hita fa tsy nisy olona sady talanjona izy satria tsy nisy mpanalalana ka dia ny sandriny ihany nanao famonjena ho azy ary ho fahamarinany no nanohana azy. Nareo le tanan'Andriamanitra tokony hiasa amintsika zany iny ihany nanohanany tenany satria tsisy fasiany soa satria maninona misy heloko tsika. Teneniko anao ohatrany hoe za zany zao ohatra mba te hanome cadeau an'ny nambiny tsomakirina ohatra
dia andeha amian'ilay izy nefa le dimy bitsomakirina le cadeau le trano le cadeau nefa tsy maintsy tokony omeko olona dia meko anahako ihany ohatra zany anniversaire-ny Lina anniversaire-ny Batisa-ny Lina andro any dia zany tokony mandondona any amin'ny ralam-babina dododo anatitra cadeau satria farotoany anniversaire anao dia tsy vohainy Lina iny cadeau iny tsy maintsy omena olona dia meko ny tena happy birthday to me happy birthday to me happy birthday to me rato happy birthday to me satria tsy toy io tsony satria io zany nanidy an'le trano io dia mindray halleloia zay ke ten'Andriamanitra talano izy satria tsy izy mpanalala ka dia sandriny ihany nanaovany famonjenao azy ary fahamarinany no nanoana azy le azy amin'io grand ta izy ihany zany satria tsika tsy hita andiny fa fito amby folo tia amin'izay ary ny vahaolana ny akanjo fahamarina taka ny akanjo firovatratra izy ary firovan-doha famonjena teo amin'ny lohany ary ny akanjo fahamaliana izy eny andeha mifahasalim-piaro ho akanjo ivirana izy araka ny asa natao no amaliny dia fahatezerina mirehatra ho an'ny fahavaliny fahamaliana ho an'ny rafiny ary ny nosy dia ho vaniny tokoa ary hatrany andrevana dia atao ohatra anaran'i Jehovah ny olona ary voninahiny hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ary ny fiaviany dia ho toy ny rano maria ampandehan'ny fanahin'i Jehovah dia izy mpanafitra ho tonga ny ziona ho amin'ny Jakoba izay miala amin'ny fahadosoana ho Jehovah raha izany dia izao mifanekeko aminy ho Jehovah ny fanahiko izay ao amiko ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay ho Jehovah raha maninona raha miala amin'ny ratsy isika zay le lakile andao hiala amin'ny fahotana andao potehana ny fahotana andao potehana ny fahotana meko any Rodriguez andao potehana raha io veravana tsy hanon'Andriamanitra atsika tsy hanao veravana io potehana zay ny relationtsika amin'Andriamanitra inona moa zany mba fahasoavana entin'ny fahotana ao atsika tsisy afa-tsy fampotehana mbola tsy nisy diplôma azo tamin'ny fahotana fa raha io any nisy diplôma sy maro boninahitra mety mba farafakely ny chevalier de l'ordre national ny azonay mba nisy any nge mba nataona izany reavana tamin'ny fahotana taloha mba nisy ihany farafakelinao chevalier de l'ordre national raha io ny anomezana maro boninahitra raha tsy efa commandeur mihitsy ary ina le ambonimbony reny za moa tsy dia mahay an'ireny tsy misy fa raha androany koa sika vonina ny hamotika amin'ny fahotana ny zavatra miseho tonga dia mirodana le rindrina tonga dia rava lay efitra le efitra voarava tsika zany voarava fotsiny io efitra io dia Andriamanitra tena nanafina ny tavany ka dia hitanao se sanoatranao tarehany voarava le efitra inona narava ny efitra tsika miala amin'ny fahotana colonel Lahoana tonga dia izy manafina ny tavany fa voao mba adika atsika hoe tena za tena mivoanty manomboka androany atsanao ny zazavazao hiala amin'ny fahotana mirodana le séparation misokatra ny tavan'Andriamanitra isika mahita ny tavan'Andriamanitra zany isika mahita ny voninahitr'Andriamanitra zany zay ny atetafita ny fiainantsika isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay ny fiainanao dia tadidio daholo reny hataka nataonao hatramin'izay reny ka ny ango natao ambony tao le vavaksenge tonga ihany fa le lanitra tsy misokatra hidinan'le valiny ialao ny fahotana dia ho hitanao ange ndao tsika rehetra hiara-napa-kevitra hoe tena fahotana zany Jehovah tena ajanoko tanteraka zany Jehovah tena ajanoko zany manana safidy ianao androany lanitra varahana sy tany vy miaraka amin'ny fahotana sa lanitra misokatra tany mahavokatra miaraka amin'ny fankatoavana anjaranao ny safidy fatapoany hevitrao dia ho hitanao ange hitanao izany fahasoavan'Andriamanitra hidina eo amin'ny fiainanao zany aretina tena sitrana io trosa
tena afaka io problème tena mivay io ry havana ary na problème mifamatimaty taky ny ahoana na voafatotra amin'ny teny hoe fatomaty taky ny ahoana ianao mivay io tsy fisina misy io fa ndao isika rehetrarehetra androany amotika ny fahotana tena potehatsika ny fahotana raha io no anakana antsika tsy ahitany Andriamanitsika mila miova ny fiainanao mila miova ny fiainanao isan'andro ianao ampanantenain'ny olona zao hoe hotahiny ianao nandroany ny fotoananao tsy Andriamanitra fa maninona ary tsy mety tonga mihitsy le mpanompon'Andriamanitra hoe tsy manana ositra tsia ianao mitazona an'le fefy eo mitazona an'le séparation eo tazominao amin'ny fahotana ary ny sasany efa béton armé mihitsy ny sasany mba zozoro kely fotsiny manasara ka mba jiafotsy kely sy lamba kely mari fa ny sasany efa béton armé miaraka amin'ny vato tena tsaitsoly fa nefa ny azo ravany io ary tsisy dikany amin'Andriamanitra mandravana io raha androanino manana fanapa-kevitra za iaraha amin'ny fahotana mba te hitany voninahitra Andriamanitra am'izay dia ialao amin'ny fahotana ino ny kantoko raha do akiradio raha misy aminareo maniry izara fahatsapana tonga amin'ny fizarana fahatsapana tsika tapitra ny toriteny tonga amin'ny fizarana fahatsapana tsika andao ary tsika izy aminareo ary niditra iantso afaka manao appel dao nareo miantso an'ny messenger ko nareo raha do akiradio dia miditra mivantana eto tsy voatery ny groupe zay mare izy fa nareo na rahalahy Philippe ary zany miantso eo na ilalahy Jona reo mantsy ny vaovao eto dia reny voteniko na ry izy koa niza zany afaka miantso daholy alleloia fa andao ary tsika ampandrosotsika ary izy ary no iantso voalohany hoe vao ny appel lao asitsika sary taka mazatra ihany moa dia raha latojo ihany no tafiditra ao anaty appel lao asitsika sary aloha tahitompa raha latojo inona ary no azonao zaraina androany tamin'ny taonina ny toriteny Misaotsy pastera dia mampipetraka voajanareo mianavata ny toriteny tena nahafinaritra sady nakatika le voalohany akasinala dia mivavavela momba andrana vavokataka teo tena mahafinaritra foana mieritreritra n'iny tena lehibe zavatra nataona Andriamanitra taminy dia zavatra faharoa nakasika anazy tena Andriamanitra tao amin'le detormesa tena nahalasatsaina ny hoe ary tonga varahina ny lanitra dia tonga viny tany dia tena hoe ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra dia tena midy ny lanitra lasa varahana dia ny tany koa lasa tsy mamokatra kobivy mamokatra tena mahatonga saina sady mampatonga hoe manala ny hevitra io tonga tena alao tsisy hevitra mihitsy amin'ny kesanao Jehova alao tsisy an'izany fa manahirana zany lanitra varahana zany tena tsy zavatra azo koza dia izay no nakasika anazy dia tain'i Jesosy faholy alleloia mankasitraka tojo tahiny tompo zay dia misaotra foana amin'ny fandraisana anjara alleloia izy ary mbola mety miantso manaraka ao ndasy efa misy appel hafa ato lao asitsika sary engany mbo tafiditra tirana vavosika Rodriguez fa matetika misy revoatro tsy tafiditra mety namavaka izy mba ho tafiditra io fa tafiditra Rodriguez ndao ary asitsika sary kely ro tahiny tompo ranabavy Rodriguez inona ary no fahatsapana azonao zaraina androany lasa le connexion somary ratsiratsy sy connexion andro kely sika raha insistetsika kely tahiny tompo ranabavy Rodriguez anao ny fitenenana dia makasitraka amin'ny fitenenana na tany zavatra tena nakasika be tany ve tenena kasika be anazy fofotana zany dia andika vao matoka manapy hoe ianty tsara azy tena dia vaniny
hoe alpla. Ia, ratsy dia ratsy moa ny fifandraisana noho ny connexion dia tsy menatsiny izy akory fa dia somary ratsiratsy ny connexion any amin'ny any dia mankasitraka anao ihany nefa na izany ary anabavy Aingon'ny Rina Rodriguez. Antsika hanao hira anankiray amezantsika an'izay rehetrarehetra izay dia aoriana izay hivavaka avy hatrany. Halleluia. Dahoary menofinaritra isika tsirairay avy. Dia ataontsika tirity hoe ny heliko angeny ny hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra tsy heno e. Ny fahotanao ny mahatonga an'Andriamanitra hidify anao dia tsy manome valom-bavaka izy fa andao manomboka eto. Andaontsika hiaino an'Andriamanitra, andaontsika tsy hanota dia n'Andriamanitra foana ny vavaka ataontsika. Menofinaritra daholo. Sana
Maina Jesosy malalo. Sotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Midera ny anaranao lehibe Andriamanitra ary makalaza sy makasitraka ny anaranao. Sotra ny ahafantatenan'ny fotoana androany satria zava-dehibe taminay tokoa Jesosy tsy tapaka indray ny fandarana. Voninahitra ny eo anao. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'reto mpanomponao izay tonga teto reto androany. Misaotra satria tena nahafinaritra ny fiarahana. Matoa kely Jehovandriamanitra fa naherindreny olona izay tonga teto androany. Ho anao ny voninahitra. Ary tahio Jesosy ny teny izay toriana teto androany. Mba tsy hisy voatsaingo ilay vorona mpiasa. Azavenanao misy latsaka na dia litera ray aza. Boka amoa avy zatra any am-pony reto mpanomponao tsirairay avy izay tonga teto reto androany. Mba hampahery azy ireo. Mba ho rava amin'izay ilay hevitra Andriamanitra. Mba ho rava ny hevitra mampisaraka anay aminao. Amin'ny alinay ity Jehovandriamanitra izay dia manao fanekena eto anatrehanao fa tena ho potehanay izany hevitra izany. Ety aminay ny fahefana molika an'izany. Aty aminay Andriamanitra ny fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy. Hiala amin'ny ratsy izay fanaonay Andriamanitra. Mba tonga ny lanitra io hisokatra fa tsy ho varahana eo anatrehanay Andriamanitra tsy toa. Betsaka miandry valim-bavaka nefa tsy mahafoy ny faharitozy sy ny faharatsiana. Izay Andriamanitra te hahita ny voninahitra, te hahita ny tavanao. Alohanay ianao toy izay ny fahotana Andriamanitra. Alohanay ianao toy izay fahafinaretan'ny nofo. Alohanay ianao Andriamanitra. Androany tsika rehetra andao hiteny daholo eto anatrehan'Andriamanitra androany. Alohanay ianao Jehova. Alohanay ny lanitra misokatra Jehova. Toy izay izay mahafinaritra ny nofonay no ataonay nefa lanitra varahana eo ambonin'ny lohanay Andriamanitra. Androany Jehovandriamanitra tsy toa amin'ity fandarana ity. Eto anoloanao ny tenanay androany hoe alohanay ianao Andriamanitra. Ianao no mahasoa anay, ianao no mahatsara anay. Eo akaikinao no mahatsara anay, miaraka aminao ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra Jehovandriamanitra. Voninahitra ho anao. Be ny tsy voalazako. Ianao mahalala ny mahasoa. Fantatrao mety sy ny tsy mety amin'ny fiainanay. Ianao mahalala ny mahasoa anay dia toloro zava-tsoa reto mpanomponao. Aoka ny tananao tsy fifa mahavonjy hiasa mahery ary ny sofinao tsy narododona famarefa hiaino anay raha nandava-Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao a. Andao mpandrotsika nabavitsika Kodanela ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona nabavy Kodanela hanao ny fitenenana. Makasitraka pastera nanome fitenenana tany tomposika rehetra dia tany tompoko pasterisme anakavy dia mbola hiara mivavaka antsika amarana antsika ny fotoana ry irenay tsara avondrindro mbola fahasiderameny voninahitra anao faly izay satria mbola velonayna soamantsara izay tsy rairay aby faly koa izay satria tontoso soamantsara ny fotoananay androany ary teo anao niaraka taminay Jesosy ary niteny izay nentin'ny mpanomponao voaray ny avitra Jesosy fa tena tsiriry tokoa izay Jesosy ary araka ny toriteny izay voarainay ty Jesosy hitanao fa mbola anisan'izany mbola maro koa ny fahotana izay nataonay te aloha ary tena hifonanay eto anatrehanao izany Jesosy malala ny fahotana rehetra izay nataonay dia tsy mendrika teo anatrehanao Jesosy kanefa Jehova mbola anisan'izay tianao izay satria mbola ny tantananao ny bibinao natonga izay mbola afaka nanaraka izao fandaharana izao ary natonga izay mbola afaka niresinao Jesosy ary mbola hisorany anao be dia be izany fitiavanao anay sy ny famindramponao taminay satria lehibe tokoa anao Jesosy mamaly ny vavaka raha miantsoantso ny anaranao izay dia valinao raha miantsoantso anao izay anatin'ny fahoritana na fifaliana dia eo foana anao tsy misarika aminay Jesosy ary tena hisorako anao lehibe indrindra izany Jesosy malalo ankehitriny Jehova mivavaka ho an'ny firenenanay io tsy miafy aminao ny firenenanay Jesosy hitanao fa firenena mbola anatin'izany fahotana anatin'izany zavatra tsy mendrika eo amin'ny firenenanay Jesosy malalo kanefa mbo mangataka ny tananao mahery mandeha mamangy ny firenenanay Jesosy vanginao manoka ny firenenanay azavela misy diso anjara na dia ary eo amin'ny firenenanay Jesosy kanefa tsy miafy aminao firenenanay io mbola maro ny olo izay manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao kanefa ary maro koa ny olo izay mba anatin'ny fanompona nefa mbola manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ary ao koa misy ny olo izay anatin'ny tsy fahasalamana, fahantrana, ny
ny kilemba be andro Jesosy ary indrindrandrindra ny zazokambo Jesosy malalo tainao ny tsirairay aby ireo ary aoka ny tagnanao mahery ny mitantana ny tsirairay aby ary tsy tahaka an'izany tsy hisy veranjara ny tsirairay aby ary na dia maro azy ny hevitra izay mampisarika ny firenenanay aminao Jesosy aoka ny mba tagnanao mahery mandrava zany ny hevitra izay mampisarika ny tsirairay aby aminao Jesosy malalo ary tsy misy ofera zany tsirairay aby amin'ny firenenanay Jesosy ary tahaka izany koa Jesosy izay rehetra izay nandray izany teny izany Jesosy azavela misy diso anjara raha miantsoantso ny anaranao Jesosy aoka ny tagnanao mahery ny mamaly ny tsirairay aby na amin'ny firenenanay zany Jesosy ary tena isaokanao lehibe indrindra ny mpanibavaka izay efa azonay na ny fahamalebonao ny antsonay na tamin'ny fifaliana zany na tamin'ny fahoriana Jesosy ka dia isaokanao lehibe indrindra Andriamanitra tsara anao Jehova maminay anao Jesosy ary tsapanay fa tianay foana anao isanandro satria miaro anay ary mitantana anay amin'izay rehetra toanay na amin'ny firenenanay Jesosy malalo ka dia isaokanao lehibe indrindra zany Jesosy malalo ka dia misandrata miafo indrindra Jehova tianay anao Jehova ary tsy saraka aminao mandrakizay zay Jesosy malala satria mbola maminay anao ary mitahy anay anao Jesosy malalo ka dia misandrata tompo malalo ary saraketo zay dia tsy tahaka izay nidiranay zay voanay raha tory zay daoka ny fananao masina ny tsy misaraka aminay tsirairay aby ary raha vandeha hiasa koa raha pitso ny tagnanao mahery mitantana ny tsirairay aby amin'izay rehetra izay alehany saotra betsika indrindra tompo malalo Alleluia Amen. Halleluia mankasitraka indrindra ny ranavavitsika kodany lato anatin'izay vavaka mamy ho an'ny firenena izay misaotra anao indrindra dia Andriamanitra manankirepasoavina ny amaly fitianao tapitra ny fandarantsika misaotra anareo nahatrehatra amin'ny farany raha tsy entinareo nangingina rery teto izay ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarantsika dia mbola mitohy hatrany hatrany raha miditra ao amin'ny site web ny Akiradio ianao dia mbola afaka mihaino ianao ny onjam-peo Akiradio mandeha andro aman'alina misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 4:7 maraina amin'ny 4:7 alina. Raha mbola tsy tonga amin'ny rano Jesosy ka veronana tainto veronana somatsara daholo tsika dia raha pitso amin'ny 7 alina tsy amin'ny 7 sasany intsony fa amin'ny 7 alina tsika niezaka hanomboka mba hanomboka ara-potoana dia miandretiretsika raha-pitso samita iny tompo daholo dia mahereza isika tsirairay avy ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia Amen.